Ny salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo no iarahantsika miteran'Andriamanitra. Salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Mitsangana riavana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny itsi-po aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Tompo, misaotra anao izahay fa omenao anjara fifaliana manokana sady tsara raha nentinao hitanila eto an-tranonao amin'izao maraina ny talata 25 ny volana febroary izao. Ianao izay nitantana sy nivimbina anay, niainga tany amin'nisy anay tsiraray avy, no mbola hanatrika anay eto amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hitarika anay koa amin'ny fibebahana marina mba hampahatoky anay ny famelan-keloko atonononao, ary indrindra hitarika anay amin'ny fiarahamandinika ny soratra masina, hampahita anay zava-mahagaga indray ao amin'ny lalanao. Dia matoky izahay Tompo fa toy ny anatrianao anay eto no anatrianao koa ny toerana misy olona mivory amin'ny anaranao maneran-tany na aiza na aiza, mba hoery sy fifaliana ho an'ny vahoakanao izany fanatrianao izany, ary ampitombo azy amin'ny finoana, ampiorina azy amin'ny finoana, dia ahafahany mijoro ho vavolombelonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato andininy faraky amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehova ho, dia ny famonjenao araka ny teninao. Dia maly izay miteny ratsy ahy aho, satria matoky ny teninao. Ary aza dia esorina amin'ny vavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho, dia mandrakizay toria, ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehanareo mpanjaka aho, ka tsy homenatra, ary ravoravo amin'ny didinao aho satria tiako reny. Asandratro ny tanako amin'ny didinao satria tiako reny, ho saintsainiko ny didinao. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity fotoana iraha-mandinika ny soratra masina ity, Tompo, dia ho marina aminay koa ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: mamy toy ny tantely raha andramana ao am-bava izany. Ampitomboy mandritra ity fotoana ity koa ny fanoloran-tenanay ho amin'ny fankamamiana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rapetraka isika. Eny andriavana, tamin'ny heriny isika mbo efa niaraka tamin'ny salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato ny andininy fahadimy amby zato. Sy ny manaraka mbola entindray isika. Ilaina ve ny hamerenana an'izany hoe bokin'ny salamo? Naverika eo ihany satria mety mbola misy isika tsy mahatsiaro. Tsy mahatsiaro tsara hoe inona moa izany bokin'ny salamo, ahoana sy ahoana ny voalaza ao amin'ny ankapobeny. Mety misy koa ny famerimberena no hanampy antsika tena hoe vao misokatra ny bokin'ny salamo dia ao an-tsaintsika sahadiny hoe izao no ambara ao anatin'izany bokin'ny salamo izany. Tsy manahirana ny manao teny averina dia naverina ho an'izay efa mahafantatra, ary ampahafantarina ho an'izay tsy mbola mahalala tsara. Ny bokin'ny salamo, fizarana ao amin'ny boky 5, mizara ao boky 5 ny bokin'ny salamo.
ny salamo dia adika hoe tononkira omba ny zava-maneno izay midikany na oary le boky 10 efa ireo voasoratra ireo ray raiky amby efapolo roa amby efapolo roa amby fitopolo telo amby fitopolo sivy amby valopolo sivifolo enina amby zato fito amby zato dimapolo amby zato mora ho tady adina le hoe ray raiky amby efapolo roa amby efapolo roa amby fitopolo sarotsarotra kely ny telo amby fitopolo fa ahatsiarovantsika hoe manomboka eo amin'ny ilay tononkira nataony asafa manao hoe nahoana no ambinina andratsy fanahy dia eo zany sika manomboka ny boky fahatelo any amin'ny sivy amby valopolo dia manomboka eo amin'ny tononkirany Mosesy indray manao hoe ao le misy an'ilay hoe sivifolo taona valopolo taona dia manomboka ao amin'ny salamo fahafito amby zato hatrany amin'ny dimapolo amby zato misy fombafomba ohatrohatr'izany mba hitadiavana izay ahatsiarovana ny tahaka izao ray raiky amby efapolo roa amby efapolo roa amby fitopolo telo amby fitopolo sivy amby valopolo sivifolo enina amby zato ary ny fito amby zato dimapolo amby zato amin'ireo ny boky efatra voalohany dia mifarana amin'ny hoe isaorana ny e Jehova indraindray somary manitatra kely indraindray amin'ny andininy mialohan'ny farany misy hoe isaorana ny e Jehova ary ny farany amin'ny salamo ny teny farany amin'ny salamo dia le manao hoe dia rain'Andriamanitra na voasoratra ao amin'ny bokin'ny salamo fa 10 amby zato andininy farany ny hoe aleloia dia ho jerentsika vetivety ary zany hoe isaorana ny e isaky ny famaranana ny boky ao amin'ny salamo faharaiky amby efapolo andininy fahatelo amby folo isaorana ny Jehova Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay dia makaiza indray tsika rehefa avy eo ao amin'ny roa amby fitopolo ao anandray mivoasoratra ao eo amin'ny andininy fahasivy amby folo isaorana mandrakizay eny ny anaran'ny malaza ary aoka ny tany rehetra hoenika ny voninahiny amen dia amen isaorana ny ao amin'inona indray zany izao sivy amby valopolo isaorana mandrakizay eny Jehova amen dia amen ao amin'inona indray zany izao enina amby zato so dia tsisy tsony isaorana ny Jehova Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay any amin'ny sivifolo dia ny hoe aleloia isaky ny famaranany ny boky zany dia fisaorana an'Andriamanitra isaorana ny Jehova any amin'ny famaranana ny salamo dia ny teny hoe aleloia dia raina ny Andriamanitra dia raina ny Jehova ny mpanoratra ny tononkira dia olona maromaro misy tsy fantatra anarana efa nambara tamintsika izany ao ny salamo nataon'ny Mosesy tokana ihany ny salamo fahasivifolo ao ny nosoratan'ny Koraita ry Asafa ao ny be indrindra dia nosoratany Davida misy 3 amby fitopolo izy ao amin'ny loha hevitra indray na ny foto-kevitra mafonja dia misy an'ireto foto-kevitra vitsivitsy reto izay misongadina ao amin'ny boky ny salamo amin'ireo tononkira ao amin'ny boky ny salamo izany hoe tsy mandeha isa tokony ka hoe raika hatramin'ny raika amby efapolo dia fiderana tsy ohatran'ny firanantsika FFPM manomboka dia hoe fideranan'Andriamanitra pahary any atenatenany any dia hoe fiakekeloka sy sisa dia misy hoe fitoriana filazantsala fa mifangaroaro ao rehefa tsongatsongaina dia misy ny hoe salamo fiderana sy fisaorana misy ny hoe salamo fifonana sy fangatahana ao amin'ny sokady sasany dia misy ny salamo fahatokiana sy fanantenana amin'ny sokady sasany dia natao hoe salamo didaktika na salamo fampianarana ny dikana azy eto ary amin'ny
sokady sasany a dia faminaniana mesianika anakoa hoe salamo mesianika milaza sahady ny amin'ny Jesosy Kristy vakitsika rehefa amin'ny fotoana ny advento ohatra ny salamo faharoa ny salamo fahavalo vakitsika koa ny paska ny salamo faharoa amby roapolo efa maminany sy manomana ny fiangonana ny amin'ny Kristy sy ny asa mpamonjeny izay ny atao hoe salamo mesianika dia ireo izy raha tsy njaraina raha-potok-hevitra indray a ny tononkira ao amin'ny boky ny salamo fa hifantoka kokoa ao amin'ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato izay misy ny anjara mofinainantsika isika riavana salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato dia aloha mba lazao kely ny tamin'ny heriny misy andininy firy salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato enina amby fitopolo amby zato efa voasoratra ao raha hoe tonga izany nareo dia mba vitsivitsy mizara valovalo avy araky ny abdi hébreu araky ny litera hébreu roa amby roapolo litera hébreu a manandrify antsika eto zao a ny litera vavy vakina hoe vavy tsipika midina ohatr'izay izy io ohatry ny farango izay izy raha hitantsika midika teny eo moa rehefa avy eo ny fisehoan'izay dia mariana koa hoe ao amin'ny salamo a dia izy nitononkira lava indrindra toko moa zany izy nitononkira lava indrindra araka izany a misy andininy enina amby fitopolo amby zato izy reny mba tononkira lava indrindra ao amin'ny firanantsika misy zany hira fahafolo zany mitovy feo amin'ny hira fahasivy ihany izy lavalava ihany ny andininy ao a ny hira fahafiry amby valonjato atao fikaroanany zany hoe iza reny tononkira lava indrindra ao amin'ny baiboly ao firy momba anay telo amby fitopolo sy efajato ony fa jerentsika ny any amin'ny valonjato mahery any firy telo amby sivifolo sy efajato iny zay iry zay mbola mila ny tonton zotsika mpianatrira telo amby folo amby valonjato tia zaza ny sivy amby folo amby valonjato misy an'izany atao hoe fizarana voalohany fizarana faharoa fizarana fahatelo dia mbola mitoy io amin'ny roapolo amby zato a fa ho an'ny mpitendry zava-maneno dia reny le hira hoe mitovy refy izany hoe azo atao feon'ny sivy amby folo amby valonjato ihany zany ny feon'ny roapolo amby valonjato dia torak'izay koa ndraiky amby roapolo amby valonjato zao moa efa tsy dia misy tsony le feretatory fa hidinana aman-trano ao ny vatana mangatsiaka dia ao samy maka mifandrinana dia fekirany alefa moramora fa rehefa miandry fatiny olona asy nareo na tamin'izany tonga dia manomboka amin'ny fizarana voalohany ahoana ny feoan'io any amin'ny fendrasam-paty andriamanitra tompo ray fanaizanaka dia manohy Jesosy Kristy tomponay dia manohy rainay eo mpamorona zay le 819 820 821 ireo zany a anisan'ny tononkira lava indrindra ao amin'ny firanantsika FFPM mba tokony ho fantatsika zany sao dia ny adventiste indray mahalala an'izany na ry zareo ary amin'ny 3 frères ary raha ohatra zany ianao hira fendrasanamana dia io atao fa voaja mihitsy ny tara rehetrarehetra
eny ary fampahafantarana iny hoe misy an'izany eo amin'ny firanantsika sao dia adinitsika tafiditra eo amin'ny sokajiny atao hoe litania. Ndao ary 9 ny tononkira lavandrindra ao amin'ny tononkirany salamo. Atao hoe aovoan'ny salamo izy kanefa tsy hoe aovoany amin'ny lafiny toerana loatra fa aovoany amin'ny lafiny hevitra. Ny salamo 9 dia mivohy ny asarobidy ny soratra masina, ny asarobidy ny tenin'Andriamanitra, ny fanomezan-danja ny tenin'Andriamanitra. Raha mpino no tsy manome lanja ny tenin'Andriamanitra dia velomany izy. Raha mpino no tsy hanome ivo ny fiainany ny tenin'Andriamanitra dia mampieritreritra izany. Izay no atao hoe boky ao afovoany izy manome lanja ny tenin'Andriamanitra, tsy amin'ny lafiny toerana loatra fa amin'ny lafiny foto-kevitra finosiny indrindra. Raha ao amin'ny firanay FFPM mandray zany dia ry zareo manomboka ao amin'ny 205, 200, 206, 7, 8 rehefa haitsika tsy nijery reny, trany amin'ny 212 velona sy mahery, 216 ny teninao ry tompo. Raha sokajy indray zany amin'ny firanay FFPM dia ny sokajiny hira momba ny soratra masina. Ny zavatra manokana atao amin'ny salamo 9 dia efa voalaza teo ilay fandihanany araky ny litera atao hoe salamo abdia izy. Tsy izy irery ihany ny salamo abdia ao amin'ny salamo fa any amin'ny 7 koa sy ny manodidina dia misy ny atao hoe salamo abdia mandeha araka ny litera hebreo. Voalaza teo hoe ity salamo 9 ity zany dia mananjara toerana lehibe amin'ny fiainantsika kristianina satria manome lanja ilay tena ivelomantsika dia ny tenin'Andriamanitra. Miditra tsika eo amin'ny anjara mofinainantsika no vakiana teo. Salamo 9 andininy 170 hatramin'ny 970. Ny litera mitarika azy dia ny litera vavy. Ndao ary sika hijery andreo voambolan'ireo sika mba hatsipontsika kely aloha vetivety ny karazana voambolana ilazany izao anjara mofinainantsika izao ny tenin'Andriamanitra. Misy voambolana maromaro ao. Ndao ary teninao, teny marina, lalanao, azovindray hoe doria, didinao, teny vavolombelonao, dia inona koa? Tapitra ka efa voateny teo. Ndao ary hitantsika eo amin'ny dikateny fa misy dikateny eo na dikan'ny Baiboly malagasy mitovy hoe didinao fa any amin'ny teny fototra izy dia samihafa. Mety ho romenoatra ry havana ny fitondranan'ny voambolana amintsika ato anatin'ity salamo anjara mofinaina ity. Ny anombohana azy eo dia eo amin'ny 470 lalàna. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho dia mandrakizay doria. Ny hebreo rehefa miteny hoe lalàna dia ireo boky 5 Mosesy zany. Genesis, Exodosy, inona koa? Leviticus, tonga ve dia Deutéronomie, Numérie, Deutéronomie. Izay no ambarany rehefa miteny hoe lalàna izy. Ireo voarakitra ao amin'ny
boky ny lalàna zany no ambary eto amin'ny Salamo fa 9:1 ny fampianarana ny fitariana. Fantatsika fa ao amin'izany Exodus zany ny fitariana araka ny lalàn'ny Mosesy ny amin'ny didy 10 mamerina zany omba ampanazavana sy fampatsiahivana ny ao amin'ny Deutéronomie dia ilay fitarian-dalana, ilay lalàna, ilay fampianarana atao hoe Torah izy ao amin'ny teny fototra. Raha mamaky ny Baiboly Hébreu zany sika amin'ny anjara mofinaina, io atao hoe lalàna io amin'ny 4:7 io dia tonona hoe Torah, ilay boky 5 voalohany. Ny manaraka inona? Teny vavolombelona eo amin'ny 9:7. Ilay fanambaran'Andriamanitra ny tenany, ilay fijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona. Edot, io ny fanoratra azy amin'ny teny Hebreo, ilay fanehoan'Andriamanitra ny tenany, ilay fijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona, fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Raha tononona zany ny 9:7 dia hoe ilaza ny fanambarana ao Andriamanitra ny tenanao eo anatrehan'ny mpanjaka ao. Izany hoe hitory anao eo anatrehan'ny mpanjaka ao. Ilay filazanao ny tenanao tamiko dia ho ambarako amin'ny mpanjaka koa. Fitoriana filazantsara zany. Ilay teny, ilay fanambarana nomen'Andriamanitra dia ho ambarako koa. Ilay filazana mombanao Andriamanitra ho lazaiko eo anatrehan'ny mpanjaka. Izay ilay hoe teny vavolombelona, ohatran'ny hoe nadika arak'izany fa tena hoe ilay teny fanambaran'Andriamanitra, ilay fijoroana vavolombelona nataon'Andriamanitra ilay zano izy. Ao amin'ny 5:7 isika. Ary andia amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiaviko. Eo no hoe didy dia adika hoe toromarika mazava ary amin'ny antsipiriany. Eo ambany eo misy dikany hafa tsy antsipiriany. Toromarika mazava ary amin'ny antsipiriany. Mitady ny toromarika mazava avy amin'Andriamanitra tsy ambangovangona hoe safosafona fotsiny fa ny antsipiriany. Mangetaeta fantatra zany eto ny mpanao salamo. Ohatrantsika hoe mandinika soratra masina ahoana mariny fa tsy hoe vakiana fotsiny eve hoe aza mangalatra oke. Fa tena mangetaeta ianao hoe ahoana marina ny dikan'izany. Any amin'ny katekômena moa dia ianarana isan'isany avy ny dikany didy. Taondray ary sika eo amin'ny 9:7. Eo hoe miova ny dikany. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako reny ho saintsainiko ny didinao. Inona ny voalaza eo? Didy, pitsipika, didy, baiko, torolalana, ilay tsy maintsy tanterahana sy ankatoavana. Eo amin'ny 9:7 zany ny voambolana hoe didinao dia lazaina hoe ho saintsainiko, asandratro ny tanako ho amin'ilay fitsipika tsy maintsy sy ankatoavana satria tiako reny. Tanareo amin'izany ny mpanao salamo eto zany dia tena hoe amin'ny fifaliana mihitsy no irosony amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Fa tsy ohatran'ny olona sasany aza mandainga hono dia tsy andainga mihitsy zany. Fa izy zany tena hoe amin'ny fofeny fiderana mihitsy no anehoany fahavononana ankatoa ny didin'Andriamanitra. Ny voambolana eo adika hoe baiko, torolalana, tsy maintsy ankatoavana. Na dia tratrany tsy maintsy aza dia mbola maninona ihany dia raha Andriamanitra. Itsika ngangy izy ity didiny persianina sy medianina. Rehefa apetraka ny fandaminana eo amin'ny fiangonana
fa ny mpanao salamo dia tena hoe amin'ny fo feny fiderana no irosony amin'ny fankatoavana. Izay ilay dika teny hoe didinao eto, fa amin'ny dika teny malagasy izy zany dia mitovy ihany na hoe fitsipika antsipiriana na didy mitaky fankatoavana, tsy misy fepetra. Dia mandroso sika eo amin'ny andininy 780 kosa indray. Teny marina, ary aza dia sorona mivavako ny teny marina fa miandry ny fitsaranao. Didim-pitsarana, ny rariny, ny hitsiny, ny mahitsy, isy resaka didim-pitsaranao aza dia sorona mivavako ny teny mahitsy miditra any amin'ny fampianaran-diso zany ny teny tsy mahitsy ny fanohitra amin'io ny fampianaran-diso. Aoka ho marina zany ny teny alokon'ny vavako, aoka hanaraka ny rariny ny teny alokon'ny vavako. Didim-pitsarana ao anatin'izany didim-pitsarana zany ny rariny, tonga isika dia misaintsaina mizana eny amin'ny fitsarana. Eo amin'ny 120 teninao, tenin'Andriamanitra. Dia ilay tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny tsy misy anesorana, tsy misy analana rehefa hoe tenin'Andriamanitra. Aoka tonga amiko ny famindramponao Jehovah dia ny famonjenao araka ny teninao, dia hamaly izay miteny ratsy aho satria matoky ny teninao. Inona moa zany hoe tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny zany? Inona zany? Ny Baiboly manontolo. Aza nesorana. Tena hoe ny fanirian'ny mpanao salamo zany dia ny Baiboly manontolo. Ireto ary ny afatra, misy 4 omban'ny fampiarana. Eo amin'ny andininy 220 hatramin'ny 420. Ndao vakitsika sady manampy amin'ny fitadidiana. Fahatokiana amin'ny tenin'Andriamanitra, mila miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoantsika mba ahazoantsika fahavononana mamaly ireo mitsikera na maneso na mampivily lalana. Izay ilay hoe teny marina ery amin'ny andininy 420. Miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ilay hoe tenin'Andriamanitra ankapobeny, dabara hoy ny teny Hebreo. Ny Baiboly manontolo no iorenan'ny finoantsika mba hahafahantsika misedra ny mpaneso, ny mpanenjika ary ny mpanao fampianaran-diso. Andininy ray fotsiny, ataoko hoe andininy ray, lalàna ray fotsiny no napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany, tamin'ny olombelona voalohany, dia ny Genesisy 2 andininy 2 sy 17. Fa tsy tanterakitsika ilay izy. Voaniditra fotsiny ny fampianaran-diso ny devoly, dia naninona? Dia roboka ny vehivavy. Efa vakiana tamintsika foana io. Ny azo rehetra eo amin'ny sady azonareo hinanana, afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ny pitsohan'ny devoly zany eo amin'ny Genesisy 1 andininy 1 hatramin'ny 7 dia nataony hoe ankefa nolazaina taminareo fa tsy azonareo hinanana ny azo rehetra. Misy rehetra fotsiny dia efa mety. Fa ny soratra masina rehetra dia raisinao ary ino no iainanao. Fa raha tsy ny dabara, ny tenin'Andriamanitra no raisinao manontolo, dia ho tratra ao amin'ny Genesisy 1 ihany sika. Dia maninona? Tafatoetra ao amin'ny fahotana foana ihany sika. Dahoary. 2, fahalalahana amin'ny fankatoavana.
fifaliany ny mpanao salama mifankatoavana ahoana 570 verenana kely andeha amin'ny malalaka aho fa nididinao no tadiaviko. Inona koa ny soratra masina mbola mila tandremana fa tsy inona foana ary ty sitrapon'Andriamanitra vakiny isaky ny lahady ity. Efa tsy hoaraka tsony le retsika, efa sarotra ny fiainana. Fa ny mpanao salama dia tena mangetaeta fatratra. Inona indray no mbola antsipiriany didy. Azavao amiko misimisy kokoa, azavao amiko atsipiriany fa mangetaeta aho. Tena mandroso amin'ny fahalalahana amin'ny etaeta ny fitsipika Andriamanitra. Tsy leo fitsipika izany ny mpanao salama. Trika fotsiny voatenenina fotsiny hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia efa miketrona. Tsy mihaino akory ary ny sasana fa hoe hiaiky ny fahotantsika inona moa izy teo, inona moa izy teo. Fa eo zany tsika voatonona hoe eno hiam-panajana ny sitrapon'Andriamanitra na hoe toriteny hialohavan'ny ao amin'ny liturjia fahatelo hialohavan'ny mialoha ny vavaka setriny sy fifona dia efa eo sika tena mandalina sy mandinika mihitsy miaina ny salamo 570 andininy 570 hoe ahoana indray hiaino a amin'ny antsipiriany. Tena hoe tsy fatorana akory na geja ny fianoana sy fianarana ary fiainana ny fitsipika Andriamanitra amin'ny antsipiriany. Ny manaraka fahatelo eo amin'ny 970 ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka ao. Fahavitriana sy amin'ny fankatoavana ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ihany fa fanehoana fahazotoana fidirana amin'ny fahafahana hitory ny filazantsara. Fiangonana eo amin'ny salamo 570 andininy 570 zany dia ilay tsy mikaikona rehefa hoe andao hitory filazantsara. Vity io na misy vola na tsisy vola. Dia ahoana zany? Tsisy vola? Vity io. Tsy mikaikona, tsy miferitraina, ndao hitory. Lasintsika. Amin'inona nefa? Io tongotrao io, io tananao io, io vavanao io. Fa tsy hoe mikombona amin'ny vava rehefa tsisy vola. Diso be zany ara-tsoratra masina. Na hoe tsy mandeha ny tongotra, diso be zany ara-tsoratra masina. Ny fiangonana miaina ny salamo 570 andininy 570 dia fiangonana malalaka, afaka mitory ny filazantsara. Tsy teritery amin'izany izy, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Zay hilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka ao. Iny moa ilay hoe ny tsika azo pakapana foana hoe ireo mila vonjy, ireo sahirana. Fa misy mila vonjy koa ireo any anaty tanàna mifefy be. Le misy tampo avo be ireny, mila vonjy izy manao an'io. Tsy manana mpiaro izy manao an'io. Mila vonjy ireny fa tsy dia hoe le mila savony sy anona ihany ny toriana. Diso be koa zany ara-tsoratra masina. Eo amin'ny salamo 570 andininy 570. Ny manontany ory mila vonjy koa ireny. Saingy mihidy sarotra be moa zany miditra any aminy. Vao fotsiny ianao dia efa tsy hainao intsony hoe iza ny sonerian'ity voatra ny zavatra hafahafa be. Dia izany feritreritra daholo fa ny mpanao salamo dia eo anatrehan'ireo mpanjaka. Fa misy moa manana fanomezam-pahasoavana hoe afaka miditra malalaka any amin'ny lapa-panjakana dia anjaranao zany any amin'ireny fanerasera amin'ny sokajiny loatra eny dia voatenan'izay mpino hoe avelako fotsiny ty fotoana fanararotra ity hitoriako filazantsara nefa tena napetraka Andriamanitra ao antsika zany.
eo amin'ny faefatra farany fifaliana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanaran'Andriamanitra dia tsy tokony ho adidy fotsiny fa tena fifaliana sy fankafizana laliana. 7:7, 8:7. Iravoravo amin'ny didinao satria tiako ireny, na dia ao anatin'ny fitaomana fankatoavana tsy misy fepetra aza dia mbola faly ihany aho. Izay no takiana amiko. Ny hoe raha misy tahanaraka aoko izy hitondra ny azo fijaliana dia mbola faly ihany aho. Izay zany, mbola faly ihany. Inona ary ny fehany amin'izao salamo fa 8:10 manoloana antsika izao 2:7, 8:7. Ity salamo ity dia mampianatra antsika hoe ndeha hovakitsika miaraka. Ny tenin'Andriamanitra ny fototry ny finoana, ny fiainana ary ny fahalalahana. Tsy enta-mavesatra ny fankatoavana azy, fa fifaliana, fahasambarana ho an'izay tia sy mitady azy. Izay ariavana ny fifampizarana fiaraha-mandinika tamin'ity talata ity. Falisika fa afaka niverina vetivety indray teo amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 8:10 ary nomeny hevitra vaovao raka ny 2:7 hatramin'ny 9:7. Dia mbola misy voambolana anankiroa ao anatin'ny Salamo fa Salamo 8:10 ilazana ny amin'ny hoe tenin'Andriamanitra saingy tsy tao anatin'ny mofinainantsika. Amin'ny fotoana angamba mety omeny tompontsika hoe reto ary ilay voambolana anankiroa ilazana koa ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny Salamo 8:10. Efa nambara tamintsika tamin'ny heriny hoe amin'ny mahatonon-kira azy dia mametraka voambolana samihafa ny mpamorona ny tonon-kira mba ahazoana mamoaka ny mahatonon-kira ny tonon-kira. Kanefa hitantsika teto fa na dia voambolana samihafa hitsinjovana ny mahatonon-kira ny tonon-kira aza dia misy foto-kevitra mampiavaka azy ny teny tsirairay avy. Dia hitantsika tao anatin'izao koa zany ny asaribidiny atao hoe teny fototra satria raha ao midika teny eo ambany masontsika mahavantana antsika dia samy nadika hoe didy ny teny misy dikany anankiroa samihafa miaingany amin'ny teny fototra. Ny anankiray hoe toromarika antsipiriany, ny anankiray hoe didy mitaky fankatoavana tsy misy fepetra. Eny ary riavana, hivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo misaotra anao no ny fahafahanay nanana anjara tamin'ny fiaraha-mandinika soratra masina tamin'izao androany izao. Raisinay am-pifaliana ny didy sy ny fitsipikao ary ny teninao tsy misy analana no ndeha hivelomanay mba tsy ho voafitaky ny fampianaran-diso izahay na hilofika sy ho resy ny fanesoana sy ny fanenjehana. Jesosy Kristy eo ampio izahay, ianao ilay teny mitondra famonjena no hamonjy anay amin'ny tsy fahalalana samihafa ary hampitombo anay amin'ny fahalalana marinanao sy ny famonjena vitanao. Fanahy masino ampio izay kateriza ao anatinay izay rehetra efa nozaraina taminay, tsy handalo fotsiny ho fahalalana fa tena ho tonga fiainana. Dia ho zarainay amin'ny hafa ka tsy homenatra izay nambara ny teny vavolombelona ao Andriamanitra na dia amin'ny mpanjaka azy. Dia misaotra Tompo amin'ny hiarovanao anay, amin'ny lalakalehanay, amin'ny fandaharam-potoananay rehetra, ny hanomezanao anay fitahiana ao anatin'izany ary mbola merenanao anay soamantsara ny tokantrano misy anay raha vita izay disy lalana ary lasa ataonay mandritra ny tontolo andro. Mivavaka aminao izay ao an'ireo tratry ny fahasarotana no ny andro ratsy mandalo, mety tsy manana hohanina, mety rava hafananana, mety manana ady manokana eo amin'ny asa fivelomana, mety fambolena ravakoa noho ny ranobe. Renindrehetra ireny dia ataovy fitaovana hitodiana aminao Andriamanitra, ilay tompony zavatra rehetra. Mpahirezo ny fiangonanao Andriamanitra manomboka amin'ny isam-pitandremana, indrindra ny eto amin'ity fitandremana misy anay ity. Jereo indrindra ny
firenenay ary ny vavakay dia tambatra amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra koa masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo any an'io izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay melo aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa amin'ny fankasitrahana ny tsodrana tolotra amin'ny anaran'ny Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy mandihana hamonjy antsika ny tenin'Andriamanitra amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.